rehetra ao amin'ny tompo mampitombonao amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Miarabantsika rehetra ny amin'ity alahady faharoa ny amin'ity volana janoary taona 524 ity mbola velona inatrampamonjena. Mbola nomen'Andriamanitra tombona androm-pahavelomana ary ny soratra masina dia milaza hoe zay rehetra manatsofina aoka izy iaino zay lazainy ny fanahy masina. Androany koa dia andro manokana ho an'ny radio Fiotazantsoa arabaina manokana ny talesin'ny mpiara-miasa isika rehetra satria ny onjam-peo dia atsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra ko dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tonga eto sika andeha me voninahitra an'Andriamanitra lefa niandry antsika, lefa nitsena antsika ary na dia ny androany fotsiny aza riavana noho ny amin'izao fivavahana masina izao dia nisakana ny alohan'ny orana mba tsy latsaka ny androany fa mba hahafahanao miazakazaka manome voninahitra an'Andriamanitra. Velaro ny fonao androany hanome voninahitra an'Andriamanitra le tomponao sy mpanjakanao fa manatrika antsika eto izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Haleluya! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Fanozantsika ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny Salamo 120 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5 no iarahantsika miredona mafy amin'ny anaran'i Jesosy satria fanateram-bokatra ny androandroany ny antema 420 no ataontsika vita ny vavaka dia mipetraka ny fiangonana rehetra. Ny Salamo 120 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Rehefa miara-mahitsika sokafo tsara ny vavanao ame voninahitra an'Andriamanitra amin'ny famakina n'izao salamo zao. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe manompo ny masoko any amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany angozozany ny tongotra aho, tsy ho rendrena ny mpiaro anao, indro tsy matory na rendrena ny mpiaro ny Israely. Jehova ny mpiaro anao, Jehova ny fialofana eo amin'ny ankavananao. Amen. Amin'ny tema 420. Isaurana Jehova tumpuna, isaurana hati amanitra fabe fiti nitumpuna matakati bamira futera naiana Isaurana fabe fiantraiana panjaka befiti. Isaurana nitumpuna, isaurana nitumpuna. Taniati mantai fidaianani trari amokanisu amisitu nivukatra tsara Jehova tsitua manam binanam erainani anarana wantia mazai efat iza manamirana isaurana andriana mari pantaka befiti rainani anar wandria manita iefaliza manamirana
Andria manitra fabefiti mitupuna matakati pamirafu erai na iana Isaura fabefianzaia Pantaka befiti Isaura na Isaura nituna Isaura na Isaura na nituna. Manakoako zany hira fiderana fanandratana ny anaranao zany. Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay, Andriamanitra lehibe loloavinay an-tampony loha, mijery anay isan'andro san'andro amin'izany maso mpitiavanao zany ianao. Isaoranay ny anaranao satria ny fitiavanao sy ny famindramponao Andriamanitra ny mbola matozo ao anay tsirairay avy, ijoroanay isan'andro, ivelomanay. Saotra indrindra Tompo, mitantaninao sy ny vimbinao ny vahoakanao nandritry ny herinandro iny Jesosy, lalantsarotra be dehibe ny tebiteby ihany koa, be dehibe ny adi-tsaina na dia ny amin'izao fiainan'izao fotsiny ihany aza, fa tsy mamelanay ho rery zany ianao, manome toky anay foana ianao hoe aza matahotra fa momba anareo aza matahotra fa na dia misy arivo lavo aza eo ankavananao hijery maso fotsiny ianao. Misaotra indrindra Jesosy, misaotranao zay ny amin'ny anangananao zao onjam-peo zao, androan'ny fotoana mba anangananao ihany koa n'izany onjam-peo zany ho amin'ny tsaratsara ihany koa, ampaherezana ihany koa ny vahoakanao sy reto mpiara-miasa rehetrarehetra amin'izany onjam-peo zany. Ary ny ely eraky Madagasikara hatrany ampitan-dranomasinany aza nisy olona nitomandry sy nikikika fa noho ny amin'izany onjam-peo zany Jesosy, tonga tany ny feo nampahery azy. Marina ny tenin'ny soratra masina, ny feo an' Jehova bery, ny feo an' Jehova eny ambony rano be. Zany Jesosy nanangana anay, nanangana ny reto vahoaka reto, nanampotra ny reto vahoaka reto, ny teninao nafafy tamin'izany onjam-peo zany. Ka ndreto ny vahoaka rehetra Jesosy, hatrany tokantrano any misy tsy afaka miazakazaka tonga eto, fa eo ampandriny eo angamba nisy Jesosy mba mijoro, mba mipetraka hanome voninahitra ny anaranao. Izay ihany koa androany mijoro ny faratapiny mba hainay ny amin'izany fankalazana ny anaranao zany. Tena tsotra Jesosy ny fomban'olombelona, tsy tahaka ny anareo any an-danitra any. Raiso fa vokatry ny fonay manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. Eny ry havana araka n'izany taritresaka sy tao anatin'ny tonom-bavaka dia alahady ho an'ny onjam-peo androany. Izany moa ny joroan'ny teny eto ny amin'izany alahady ny onjam-peo zany ny radio Fiotazantsoa 500 teboka enina. Andray ny tenin'Andriamanitra avy hatranytsika ny amin'izay rehetra ho fampaherezana ny amin'ity androany ity. Melohan'ny amakitsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha ataontsika iraitsika mihira ny laharan-kira fahaenina ao amin'ny firana fanampiny ny teninao Jehova ray mahery, izay nomenao anay dia teny tsara sady mampahery, mampifaly ny fonay. Andiny ny voalohany ihany. Teninao mahery izay nomena wana ya teny tsara ka mampifaly ny fona, ny teninao mofonana sakafoto, ny teninao ranona na satrifoto, ny tenina no teny tsy mba maty, maritra mandra
mivavakantsika. Ny rano raha tsy misy Jesosy mety ho elaela ihany zay vao maty. Fa ny teninao raha sanatrika manginy ianao, fahafatesana mandrakizay le ao ambadika izany. Ankehitriny tsy mety manginy ianao ary mbola fitiavanao zany Jesosy, hitenenanao, anamboaranao anay tsirairay avy. Koa dia mitenena Tompo araka ny fombanao fa miaino zay mpanomponao. Amen. Eny ary havana dia mamerina ny fiarabana ho antsika rehetrarehetra, ary amin'izao moa dia araka ny teny teo dia vokatra ho an'ny radio Fiotazantsoa toa dia fantaniana avy hatrany. Antsakany ny tanana alohan'ny resahana hoe izavy moa tsika ny mba mahafantatra zany radio Fiotazantsoa zany. Sotra tompoko. Antsakany ny tanana tena tsy mahafantatra ny fisiny zany radio Fiotazantsoa zany hoe tsy mi-existe zany. Sotra tompoko. Misy nanangana, misy manangana hoe tsy fisiny ampafantarina anao androany fa misy zany radio Fiotazantsoa zany eo amin'ny Maridrefy. Amanina mba atao amin'ny teny gasy sarotra be ve 500 FM. Mivantanao anao izy androany. Zako moa tsy te hampantandra iza zao ny mahafantatra zany pasterin-jato zany. Aza manangan-tanana ao, zanga miteny hoe manangana tanana. Io izy io. Ka tsy ny afantaranareo anay ny zava-dehibe, fa androany ataonay mahafantatra an'Andriamanitra ianao androany. Ary zany onjam-peo zany isaoran'Andriamanitra. Be dehibe ny olona tany amin'ny tsy nahafantatra an'Andriamanitra fa nalala an'Andriamanitra noho ny fitsanganan'izany radio zany. Raha mba faly ianao mba hitehika ao an'Andriamanitra. Misy maro amintsika reto tsy nivavaka teto mihitsiny, fa noho ny amin'ny fahafantarany ny fianonan'ny radio resy lahatra tsikelikely dia mba te hijery ahoana moa zany FPVM zany, nijerena trano be ao anatiny koa tsara tare be, lasa nanina am'izay tamana am'izay. Zany nisoratsika an'Andriamanitra ry havana, miaraba ny onjam-peo sy ny mpiara-miasa ao anatiny ny Talea, ny PDG ny radio moa iza raha fantatrareo Dada Randrena Toandro Jean Joseph ny PDG an'izany, mbo tehika mafy ho an'ny ray aman-drenitsika. Everitsika fa ho iza indray ny PDG, dada ny PDG. Ndao aritsika maka ny tenin'Andriamanitra Ezekiela toko 7:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10, somary lavalava kely am'izay fantatra tsara. Izy fidorona vavolombelona rehefa zany hoe tsy dia ho lava be ny toritena ataoko fa tsy teboka vitsivitsy fotsiny no jerentsika ao anatin'izany. Ezekiela toko 7:30 pejy 3:803 ila mianatra teny gasy 3:800 fanoarana amin'ny ampodinan'ny Israely sy ny anakambanana azy ho firenena ray anjakan'i David. Zay moa ny soramandry. Fa rehefa samy nahita isika toy izao nivaky miteny amin'ny anaran'i Jesosy: tao amiko ny tanan'i Jehova ary ny fanahy nitondran'i Jehova nivoaka, dia napetrany teo amin'ny loha feno taolana aho, ary nitondra nandehandeha teny amin'ireo izy, ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny losaha ireo, ary indreo maina dia maina indreo. 7 ary hoy Jehova tamiko: ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va reto taolany reto? Ary hoy zany Jehova Tompo, ianao ny malala. Dia hoy indray izy tamiko: maminaniny amin'reto taolany reto ka ataovy amin'ny hoe ry taola maina, miaino ny tenin'ny Jehova. Izao lazainy Jehova Tompony amin'reto taolany reto: indro asiko fofinaina ianareo ka ho velony, ary asiko ozatra ianareo ka ampaniriko nofo, ary hosaronako hoditra ianareo, ary asiko fofinaina ianareo ka ho velona, ka dia ho fantatrareo fa izaho ny Jehova. 7 tena aminany aho arak'izay efa nandidiny aho, ary noho ny efa naminany aho dia injany nisy feo, ary indreo nihetsiketsika sady nifanantona ny taolana sady nanantona ny taolana namany avy, ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo,
ary nisy sarona hoditra izy nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Dia hoy izy tamiko, mamina niny amin'ny fofinaina? Eny mamina ny ry zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, manatona avy amin'ny rivotra 4 ry fofinaina ka tsotsofo ireo voavondreo mba ho velona izy. Dia naminany araka izay efa nandidiny ahy aho ka dia nidira ny fofo androany. Misaotra taovy mafy tsara e. Ny sasany manko hoe merci président. Raha tsy mino ianao hoe misy ny zavatra rehetra atao anatin'ny baiboly dia porofo androany fa misy ny zavatra rehetra atao anatin'ny baiboly. Hatramin'ny film horreur aza misy ato. Moa va tsy horreur zany vakitsika zany? Ohatran'ny teniteny namaky an'io dia ohatran'ny teniteny raha zao zany tenenin' Jesosy hoe ry pasitera miora mandehana ianao mankany an-Janahary dia mijoroa eo avoan'ireo fasana rehetrarehetra ireo. Dia mamina niny amin'ny taolana rehetrarehetra. Raha ianao ve nataon'i Jesosy an'izany, manaiky ianao sa tsy manaiky? Dia angonina eo aminao ny taolana rehetrarehetra. Dia ozy ianao hoe mamina niny amin'ilay taolana. Le taolana zany misy karandoha mitsikitsiky be aminao ary ianao ihany jereny Zany ty tenin'Andriamanitra ty. Ny loha hevitra androany na ny loha teny androany dia hoe mila manaiky. Manina tsara hoe mila manaiky. Reseo lahatra fotsiny zany ny tenanao androany hoe mila manaiky fotsiny ianao. Ireto taolany reto tompoko no asain'ny Ezekela ho atsangana. Noho izany Ezekela dia mila maninona fotsiny? Mila manaiky. Hanangana taola maina. Ary ny taolana izay asaina atsangana, mahazo mandavy ny taolana izay asaina atsangana. Hoe za tsy atsangana ary Ezekela, izavy manaiky atsangana. Tenenin'ny sasany ny tanany ary amin'ny tanany hafa indray satria efa miparitaka le taolana. Tsy maintsy manaiky ny taolana ho atsangana. Ary manaiky any koa ireto taolany reto fa efa tsy azo atsangana intsony izy, efa rava izy. Zavatra rava tompoko reto asain'ny Andriamanitra ho atsangany Ezekely reto, zavatra tsy azo atsangana intsony. Mba ataovy amin'ny sainy eritreritranao fotsiny hoe efa nisy an'izany ange olona mitsotra maty eo aza azafady manohatra kely misy mibitsika amin'ny tompo hoe mandehana, nisy rahalany tantaran'izay bitsihan'ny tompo izy mandehana metra ao tanany io fa mitsangana io. Fa nga izy nentinanao? Tsy nentinanao mihitsy izy satria maninona? Matahotrako. Ianao kosa ve dia ataovy eo amin'ny toeranao kosa ary aloha dia mibitsika ny tompo hoe eo am-pamangina eo anao dia kasio kely lohan'le maty. Tsy lazain'ny olona fa mpamosavy eo anao. Fa rehefa Andriamanitra no maniraka dia mila maninona fotsiny? Mila manaiky. Ary Andriamanitra koa eto dia mahita antsika fa ravitsika. Zao manko ny olana. Andriamanitra te hanangana antsika, Andriamanitra te hanamboatra ny olona, fa ny olana dia zao tsy mety amboarina ny olona, tsy manaiky amboarina. Tsy matsapa teny izy hoe efa rava ahako dia mila atsangana indray. Ny avinavina sy ny fizirizirina tompoko dia mahatonga anao iletika ao anatin'ny faharavana tanteraka. Rehefa mizirizirina anao tsy mety atsangana, za fa mety fiainako hoe za efa zao mihitsy ny ahako. Mila manaiky koa tsika fa na dia rava tahaka n'inona aza ny fiainanao, ny momba anao rehetra, azo amboarina tahaka ny taolana maina. Azo amboarina tsara mihitsiny. Mahereza zany androany. Mbola faharavana tanteraka io. Fa mila manaiky ianao ho amboarina. Ary mila manaiky manaraka izay lazain'ilay mpanamboatra. Veriko mila manaiky hoe rava aloha ianao. Mila manaiky hoe mbola azo amboarina. Mila manaiky mankatoza ilazain'ilay mpanamboatra. Reo ny teboka telo. Fa ny olana na te hanamboatra azy Andriamanitra tsy mety ianao asa tsy inge tsy maninona. Ohatran'ny reto mpivady reto.
nanahira zay nanahirana mihitsy ny rety mpivady rety eo tanàna izy sanandro enony fiarahamonina foana miady ao an-trano korotana trano kotrodo mifandroaka ary le vehivavy mahery saina pe enjana inkeo rehefa ny vehivavy no grand ao an-trano izy ny tompon'ny inony fanka tsisy afa-tsy lakile mihitsy mba zavatra fa teneniny rehefa miady izy mivady sanandro de zao foana ny tenenin'izy mivady zao tenen'le vehivavy roako ianao de ozy izy le lehilahy mareniny ao vehivavy rehetra mandroaka lehilahy alefa ao mila manaiko zay lazain'le mpanamboatra vehivavy rehetra mandroaka ny lehilahy ataovy mafy roako eo ianao tenena fotsiny de ny lehilahy rehetra miteny hoe mareniny lehilahy miteny hoe mareniny misy vehivavy miteny hoe mareniny isanandro tahita rava le tokantrano angambany mba handray atanana ny mpiaramonina ndo mba handray atanana mba andamina zany tokantrano zany fa tena simba zany tokantrano zany ndray maraina andao mba jerena am'izay de zany hoe andeha ao am'le tokantrano zany mety mpiaramoniny reto vitsivitsy izy mivady mivoaka avy any trano jerena izy mivady mivoaka avy ao trano fampisakambona be mihitsiny andrekaiko ianao taitra be reto fahoana ary azafady rery izy mivady eno zay ho isan'andronandro mareny tabatabanareo miady tsy manaiky mihitsiny hoe manina le tokantrano simba le tokantrano zay tena mareko ary tena renay foana mifandroko nareo ianao vehivavy ozy izy zao le zokiolona ianao zao miteny antyramseteny hoe roako ianao le vehivavy ozy ato le vehivavy le lehilahy miteny hoe mareniny isan'andro nareo tsy mahazo resaka ozy izy le mpivady liza mi fisakambona be fa ahoana zako ange miteny am'le vadiko izy le vehivavy hoe roako ianao mpanjakako ianao roako ianao mila miainao zay lazain'le mpamboatra arozy izy le lehilahy mantsany le vehivavy hoe marainako ianao ao vehivavy rehetra miteny roa vadinao rehefa iady any tompo de manaova ady mampifankaty rehefa iady any de ataoko bizou eo felako ny bizou eo de izy lehilahy ataovy ary takako amin'ny safosafo ao riavana tsy hitan'ny olona moa zay nataova olona milaminy reto zany nefa manina tokantrano simba mila manaiky ho amboarintsika riavana mila manaiky tefentsika riavana be de be ny olona efa rava sorovavolombelona kely ahako tsy de atao lava koa moa ny toriteny ampanetretena eny tsy maninona inkio ampanetretena no ireareana mirearea ao am' jesosy ne rehefa mijoro vavolombelona fa tsisy reare amin'ny maha-olombelona mpanetretena riavana fa be de be ny olona tsy takatry ny sainao atsangany zao radio zao ary matetiky tsika ifonako aminareo miteny am'ty ambony altara ndrany isika tompony rainy tsy ty maka le minena ny orimiora ao nitatasika fotsiny ny tompoko kalori lany isanandro koa averinao fahatonga any an-trano ory tsy maninony zany fa izay le ananganana de mamahy fotsiny ndray andro nasaina tamina fanasana lehibe anankiray zay ahako olona manana ny toerany maizy azy atao amin'ny firenetsika de fanolorana zavatra izy io de nanolorana maro mpakasitrahana ny mpiasa tao aminy de tafapetraka tery amin'ny invité d'honneur ny tenako
Zany hoe teny am'ilay olona le fianakaviana le tena manakaja. Ny tato akaiko koa ny APDG, ny tato anila koa ny filantolana. Za zany latsaka ampovoany tao, enina ary tsemboka be eo tena tokony mba ery am'le mpiasa ery fa mba eniny mba anina fa zana teo ako. Zao ny zavatra nitranga teo ry havana. Tampotampokeo ny resaka tamiko le filantolana teto akaiko. Mampafantariko anareo ny finantolana. Saika nahazo tapahana kely aloha fa nitonona ny anarana ataoko akaingana be manona ny anarana satria tsy mbola mifampiresaka tsara zay fa izy moa tsy maninona an'izany fa saika hitonga eto ary izy fa ohatrany hoe sendra samborin'ny olona any de tsy tiako le izy fa raha azo tapahana kely fotsiny de tapahana kely. Io tovolahy io ho an'ny tanora mahafantatra azy Didaloso io. I Didaloso olona malaza célèbre manany maizy azy. Pasteur ozy izy avy amin'ny fiangonana izy moa no tena misy anao de nitononko ao amin'ny fiangonana Taninanandrano zany de zao ozy izy zangy ozy izy efa niova fo ataovy sérieux satria tamin'ny heritaona zay nanao fety ny volony mbola misy tsipika be eto. Na pasteur aza misy tsipika ny lohany gentilisa izy zay. Mahitsy tika. Zaho izy efa niova fo. Zavy eo nandray an' Jesosy aho izy. Nariko daholo ny fahadalako rehetrarehetra, nariko daholo ny faharatsiko rehetrarehetra, gaga be tena maro zany. De nampahery anazy teo zavy eo fa feo anao izy feo fatako. Ahoana feo fatako. Ohatrany hoe miasa amin'ny radio zany ianao. Eno de izy ny teny 105.6 taitra be ary avana eno de izahay manao toroteny rehefa am'robe folo le amin'ny ray laingany devoly ve zany ozy izy mpanaraka laingany devoly ozy izy ary tsy mialy isanandro sanandro nanangana io fandaranareo io. Taitra be hoe Didaloso le tokony hoaraha maro manaraka anay misaotra pastera mihaino mitoroteninareo isanandro de ozy izy le vadiny teo akaiky teo pastera io angiahatra zay niovan'ny fo zay nahasosotra mihitsiny fa mahasosotra mihina nividy radio be deaibe ozy izy de asinondradio eo ampandrinanay de asinondradio any an-dakozia asinondradio any amin'ny salon de mihaino radio daholo ny olona rehetra mihaino 105.6 daholo ny ao an-tranonay. Niafa ary riavana mandray hery pastera zaho izy mba te ampaherezinao foana mba te eo akaikinao fa mba te hanana ny hafananao tsy maninona izy fotoana izy hiaraka amintsika eto na hiaraka amin'ireo sampandreo riavana amaraparana ny toroteny ahako fa izy ijoro vavolombelona eo santionany fotsiny zany olona tsy heverinao eno radio mihaino zany radio zany enao koa mba ahoana hanangana anao ny tompo amin'ny alalan'ny feo. Ny farany de zao raha voniny ianao no atsangan'Andriamanitra amin'ity taona 524 ty na inona trehatsika zao mampiorikoditra mihitsy vao mahita eny an-tsena tsy teo eny an-tsena ny akamaroantsika satria maninona matahotra mijery vidim-bary vao mahita an'le 4 to de miorooro ho avy ny cyclone riavana aza matahotra maneke fotsiny ho atsangan'Andriamanitra ianao amin'ny lalan'ny tenin'Andriamanitra zay renao amin'izany onjam-peo zany mampahery anao isanandro ny onjam-peo fa ity taona 524 ty taona fanamboarana ho antsika ty ary tao-pahagagana ho an'izay rehetra manaiky ho amboarina taolana marobe no atsangan'Andriamanitra amin'ity taona 524 ty satria nahoana ny taona 524 dia misy litera roa atsangano ny tanana voalohany rony anankiray inona atsangano ny tanana roa daholo tsisy idiran'lay ihany io taovatra zao raha mako taovatra zao raha ohatra ka ozy anao hoe zao taovatra zao ary taovy ambony tsara
roa ary ny anankiray misy 5 ity taona 5 ty a dia ho taonany mofo 5 sy azan-drano roa anaovan'Andriamanitra fahagagana ho an'ny zanak'Andriamanitra. Sifra mandehandeha ho azy io fa ataony miara-miakatra mividy-bary, miakatra mividim-bary fa ianao isan'andro ny vidy vary rokolao ianao nge jerenao ho va ho tapitra ny taona tsy mety lany le ao anaty sopotra fa mitaona foana. Be dia be ny olona tsy miandry ny fisarahanareo mivady hoe misaraka ireo rangahy, misaraka ireo ny farana ny taona 5 ny ampiraindray aza ny zaza. Be dia be ny olona mieritreritra voaraoka ianao amin'ity taona ity ianao a tena ho potika satria horoan'ny mpampiasanao. Jerena nefa vao mahay ianao niakatra ny promotion anao, vao mahay ianao a sonitra ny karamanao ary tsy vitan'izany sady loger anao, nourrir anao, ny véhiculer anao, raha tsy manambady vadenao. Vatapatiny ny andrasan'izao tontolo zao aminao fa amin'ny aretiny io aretiny io dia tsy maintsy hahafaty an'io olona io. Miandry vatapaty sy korbiara eo tokotaninareo izy, ny zavatra hitranga nefa ny galopera sy vata fampangatsiahana no eo a-tokotaninao. Maneke atsangana fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy. Fotoana ny fanamboarana ny rafy ity maneke ry havana, mila manaiky ho atsangana ianao. Misy ranabavy anankiray ijoro vavolombelona, alao tosika anankiray ihany mialatsina fa amin'ny folo anankiray anankiray raha vavy onja. Izy dia efa mpanaraka an'ity onjam-peo ity efa hatramin'izay ela be zay mbola vao tovovavy izy. Any akadina andriana any izy no mipetraka lavitra be zany mpampianatra tany izy tsy nahazo azy izy. Mba mangataka anao mba andray micro, mba mena micro kely izy azafady ijoro vavolombelona. Oeto le zaza eo ihany aloha. Ohatran'ny feona radio mihitsy ny ofoninaitry Jesosy rery ihany zany ijoroko vavolombelona eto araky ny tenen'ny pasteur teo ionja ny anarako avy any Akadina Andrina, avy any amin'izany hoe commune Akadina Andrina zany zay lavitra be araky ny teneniny satria tena hoe any ambanivohitra be any anaty akata be ozy ny fitenenana zay. Dia avy eo amin'ilay Akadina Andrina ary mbola mandeha adiny 2 zay vao tonga any aminay. Mahazo radio? Tena mazava be mihitsy ny radio any aminay ary noho ny radio fiotazantsony ijoroko eto tsy nahafantatra an'izay FPVM akoriny tsy nahafantatry ninona mombamomba ny teto akoriny fa noho ny radio fiotazantsony dia tonga ny Jesosy teto nampianatra ny tena nataoko tany dia teo aloha hoe tsy nahazaza fa tao anatin'izay nisy zavatra narary be tao anatin'ny kiboko tao. Araky ny tenen'ny pasteur teo hoe tena mety hoe vatapaty angamba ny andrasan'olona fa tena hoe vokatra tsara be no azoko tato amin'ny radio fiotazantsony. Noho ny narary io kiboko dia voatery zany nitsahatra tamin'ny fampianarako satria tena tsy navita tsony. Dia avy eo moa nomeny Jesosy vady tany aloha zay aloha ny tena marina satria mbola tsy nanambady ny tany. Vade zany ianao tany. Vade zany ny tany. Dia avy eo tena hoe tsisy zay tsy efa natao satria tena narary io kiboko io. Ginekology maro nefa nandehananay tena hoe lany amina natapitra isany maro tsy voaisa tsony angambany. Ary be da be koa ny zavatra efa natao zay tena efa nifonana teo anatrehan'i Jesosy moa zany. Dia avy eo indray andro tena hoe nisy dokotera anankiray, dokotera tena lehibe izy. Fa ny alanenina mihitsy hoe atiny misy marary zao marary dia hoe tsisy ninona mihitsy mitaratra tsisy ninona mihitsy tsy zavatra hita ao anatin'ny kiboko. Dia avy eo amin'izay avy eo io dokotera io ny teny aminao hoe sao dia mba zavatra hafa kosa zay fotsiny teneniny
hatramin'izay dia tonga saina hoe sao dia mba zavatra hafa marina ary nanomboka teo any nangetaeta hoe raha tsy zany zany dia mety hoe zavatra ara-panahy angamba ozy no mety ho vahaolana zany efa tao anatin'izay tena hoe tsy nahita ho aleta ao anatin'izay dia indray andro za moa le fanijanona tsy nampianatra ntsony dia nivadiko mandeha miasa mandrafitra izy dia maraina izy miala ao an-trano dia hariva be izy vao tonga en plus n'izay koa moa ny tranonay tena hoe ny tranonay rery ny eny fa tsisy tranon'izaniza dia tena mangina be dia tiako no mihaino radio tiako mihaino zavatra evangelika kosa aloha amin'izay dia indray andray namadimadika radio fotsiny tsy fantatro zany hoe radio Fiotazantsoa fa namadimadika fotsiny dia nisy fandaharana zay tao dozy mba mahafinaritra kosa izy zany dia nenoko fa tena hoe nahazo hery voalohany ny haino an'ilay izy fotsiny dia nahazo hery tsy androko indray ny apitso hiaino an'ilay izy dia avy eo amin'izay dia ozy hoe maninona moa raha alefako manomboka marainy ty parivo andro maninona moa dia nataoko iny dia tao anatin'izay miotso vao maraina ny voalohany tao dia misy fandraisan'ny mpiaino anjara dia nazoto amin'izay nandray anjara tao anatin'ilay izy dia lasa namako be mihitsy n'izy rehetrarehetra lasa tena hoe namako be dia nangetaeta amin'izay hoe anderanga andramako za tsy mahafantatra hoe mpanompon'Andriamanitra daholo zareo fa nandramako fotsiny hoe andeha atsoko dia andeha hiakatrany dia natsoko zareo dia zareo koa moa hoe tonga avy izay koa ary maniry hitanao dia avy eo noho ny tonga taty dia nifandray be zay nifampiresaka teo tena isaorana an' Jesosy fa aikay mpanompon'Andriamanitra daholo zareo dia nanomboka teo ny asa nanao asa ary zareo ary tao anatin'izay ny tena nahatsapako an'izany hoe ay ohatr'izany ka izany tena hoe miaraka amin'ny Jesosy zany tsy mbola za tsy teny hoe tsy nanaraka an'i Jesosy fa tato ny tena nahatsapako an'izany hoe miaraka tamin'i Jesosy zany tamin'ny alalan'ireo ekipan'ny Fiotazantsoa ireo dia tsy vitan'izay fa tao anatin'le hoe narary dia tena lasa demoniaka be tao anatin'izay dia nahazo hafatra hoe ny ekipan'ny radio Fiotazantsoa rehetrarehetra tarian'ny talentsoa mihitsy tamin'izany andeha hidina any amin'le ambany vohatra be anay tamin'ny voalohany aloha natahotra ihany fa rehefa avy eo rehefa nahazo hery hoe miresa dia niresaka tsotra tamin'ny zareo tena hoe ampanetrehtena ny nandraisan'ny zareo anazy tsy nandahakoriny izy hoe zay tsy hanao an'izany asa zany fa nandery zareo tena lavitra zany zareo fa tsy nanomehana ny riary tamin'izany fa tena hoe nanana fanetrehtena ny ekipan'ny radio Fiotazantsoa rehetrarehetra nidina tany aminay dia tena hoe misaotra betsaka tompoko tena misaotra tsy voavaly tena hoe tsy voavaliko le izy satria tena zava-dehibe fa tena afaka tamin'le aretiko tena hoe sitrana tanteraka dia nanomboka teo moa izay dia tena hoe lasa nifandray ohatran'ny hoe mpiray tapo tena hoe nanana fanetrehetena ry zareo etreretinareo hoe ry taletsoa zany dia andeha ho any ambany vohatra be any miaraka amin'ireo ekipa rehetrarehetra ireo tena hoe ao anaty brown mahazatra an'ireo fa tena hoe nanetry tena izy nandeha tany ambany vohatra be tany dia tena misaotra araka ny tenany teo 4-4 be ny tonga tany aminay na ny olona ragaga be daholo nanaona afaka le tao amin'ny kibo afaka le tao amin'ny kibo dia avy eo moa tsy nahafantatra n'izay fotoan-tsarobidy akoriny koa fa niara-ny asa amin'izay ry zareo natolotra zareo an'ny fotoan-tsarobidy koa tena tsy nahafantatra ny sy ny fotoan-tsarobidy sy ny asina fa ry zareo no nampafantatra an'le izy dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa nahazaza soma tsara iny izy iny efa lehibe ro taona mahery izy dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany misaotra makasitraka dia tena hoe misaotra koa Dada Randrenatoandro satria nifototra mihitsy ny tena tsara nifototra nanefena ho an'ireo olona reo mihitsy ny tsara tena hoe misaotra fa tena hoe manana fanetrehetena ny olona ato fa
za mahita fiangonana any hafa any tany tsy andeha anao hoe andeha hidina any aminao hoe andeha tena hoe andeha any ambaniny be tsy haiko milaza anazy fa tena hoe nanana fanetreteny reo tafita dada ny afatra misaotra betsaka Jesosy madame Ionja ho avy indray ny ravavy misy ny ranatany misy anankiray jovavolombelona satria efa vomina kely any mialana tsiny dia mafitipitinina kely izy no amarana fizorona vavolombelona dia hivavaka isika reo feo. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy za zany radio na tongavako teto amin'ny FPVM za katolika dia sendranana salamba ndray andro dia namadibadika radio teo dia henoko le fandaharana tamin'izay fandraisana anjarany mpino mpiainy dia niteny zareo hoe antanio an' Jesosy dia zay ngava Jesosy azo anontaniana dia teo zany dia lina be an'le izy dia ohatrany tonga saina ihany hoe afaka ifampiresahana tokoa izy satria tsika mivavaka fa tsy haiko hoe mahazo valiny ve sa tsy mahazo dia nandray numéro dia pasteur Anjato moa no nandray anahy tamin'izany dia nisy ankizy demoniaka tany aminay dia tonga dia tatiny natsoko dia niasa tany dia nanomboka tamin'izay lasa FPVM za rery tamin'izay tao anatin'ny fianakavianay dia lasa efa mpiandry azy aho dia ato amin'ny FPVM dia nivady aman-janako koa efa ato fa ny fianakaviako any ambanivohitra avy any Belosurturbiana zay dia zareo moa nibedena hoe niova finoana dia amin'ny alalan'ny live 105 ao amin'ny Facebook koa nataoko nijerevany zareo nampienoko an'le nofy zareo satria be da be zareo mitaraina hoe nanofo ohatr'izao zao dia nataoko ny ain'ny fandaharana ohatr'izao amin'ny Facebook fivavaka lahady dia zao hoe efa 20 ny isan'ny fianakaviako ato amin'ny FPVM. Teka mafy ho an' Jesosy sika saotra Jesosy voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Halleluia! Masina Jehova tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra. Anjaranao ndray zao na fiangonana ny zay takatra rehetrarehetra zany dia enjehandreo ankizy ireo daholo ataondreo mamaim-pony zany mba ho voninahitr'Andriamanitra sy ampiseho fa fiangonana mandroso ary fiangonan-dehibe ny fiangonantsika amin'ny alalandreo ankizy ao anatin'ny serasera zany no manatanteraka izany. Dia mankasitraka ny barafobe zahay miara-miasa aminay akaiky tsy mahafoy anay miain'ny feonay isan'andro san'andro ny amin'ny fangatahana rehetrarehetra dia mino zay fa mbola ho tsara kokoa ary ho tsara lavitra noho ny fiarahana hatramin'izay ny fiarahana satria izay ao amin'ny radio dia tsy tia mipetrapetraka fa tia mandroso izahay ary tia ezakazaka izay satria izao tontolo izao ary miezakazaka manatsary ny azy miezakazaka manaparitaka ny ideolozia ataony maika fa isika kristiana tsy maintsy ezakazaka isika amin'ny fony malagasy rehetrarehetra ary mba ho kristiana. Mitodika ny tony ihany koa zahay satria ato tokantrano moa zahay ato amin'ny tanànan-drano ny birao anay dia mankasitraka amin'ny fiaraha-miasa rehetrarehetra na fikarakarana ny ankizy na ny fandeferana noho ny mety toetra ny ankizy tsy ndraindray eny dia ankasitrahana ny fijerenandreo ankizy ireo izy mivady ihany koa dia isan'ny manohana ny radio Fiotazantsoro manohana ny ankizy amin'ny azakazaka rehetrarehetra izay atao dia mankasitraka tompoko Jesosy malifity. Ary ny farany fa ny tsy ny lehibe tsy ny kely indrindra dia tia ampitsangana ny dady zahay dady zay ray-pia mangataka ny dada kampizay mba hitodika kely aty tsika dada zay ray-pia ary vato nahitantsika anio radio Fiotazantsoa io izy no ray-pia mpanoro hevitra misy fotoana izy misy fotoana ny radio naika hoe ao akatony zay fa hoe misy fandaminana atao dia andao aloha idiny fa dada mihitsy nidina atao tsy misy radio akatony zany eo fa misokatra foana ny radio dia isorana amin'ny dady isan'andro san'andro izy manoro hevitra andreo ankizy ireo foana dia ninninona koa zavatra ataony dada ny ivelany any dia ny radio Fiotazantsoa miaraka amin'ny ekipan'ny département zay misy ny protocole no mampafantatra ny zavatra rehetrarehetra zay misy any dia tian'olotra fankasitrahany zay ho an'ny dada. Ny olona rehetrarehetra ny antity rehetra efa nanatitra bonane tao amin'ny dada tamin'ity taon'ity fa ny radio kosa dia androany no anatanteraka izany anomehany zany fanomezany izany ho an'ny dada ho mari-pakasitrahana ny dada amin'ny maray-piay azy mba ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany.
dia atolotra ny dada mpitiavana zany a dia manaraka izany koa tsara ho fantatritsika fa aniversaire ny dada amin'ny talata sao dia adinitsika aniversaire ny dada amin'ny talata dia ararotina eto a ny fanolorana azy a ny fanomezana bonane sy bon aniversaire ho atolotra ho an'ny dada amin'ny mpitiavana ary mankasitraka dada ny amin'ny torohevitra rehetra no ny amin'ny zavatra rehetra zay anohananao ny radio fiotazantsoa dia misy aniny cadeau kely iny a atolotra ay ampitiavana apetraka dada eo amin'ny brao izy iny tsara tarehibe iny a misy ny logo any radio a dia misy hoe ray-piay a misaotra dada misaotra ny daditsika dia misaotra tsika rehetrarehetra ny angatahany aminao dia reny ny fijoroana vavolombelona ny zavatsoa raisitsika amin'ny radio fiotazantsoa dia andao ezakazaka anohantsika tsy vitany amin'izao fotsiny io fa toanana arabola mihitsy ny radio dia isan'ny entité toanana arabola ary izay koa dia manohana ireo fiangonana marobe FPVM marobe ao anatin'ny fananganana dia manasa antsika rehetra satria alahady ray ohatr' izao ihany no ny fahatsika manohana ny radio dia mino izahay fa ezakazaka tsika anohana ary ampahery ireo ankizy ary ampandroso izany radio zany zay reharehantsika maro ny fiangonana maniry mbanana n'izany radiotrany radio viotazantsoa fa tsy manana izy fa tsika kosa manana dia mankasitraka nyreto ekipako reto ny amin'ny azakazaka mankasitraka mivady amanjanaka izy ireo satria manambady amanjanaka daholo izy ireo akoatra nisy efatra am'rahavavy dia mankasitraka ny amin'ny fandeferanareo rehetrarehetra natokantrano ny amin'ny asa zay atao eto misokatra ny varavarana raha misy torohevitra raha misy fanatsarana tiatsika ho amin'izany radio zany dia raha misy koa fiara-miasa ho anareo mpandrara efa hitanareo fefa manomboka amin'izay satria zay ny tanjona itsika kristianina mila mifanohana dia efa misokatra ny varavarana ho atsika mba hampandrosotsika izany radio zany dia ninina zany fandraranao ka fantatrao fa tokony hampandroso na anao na ny asan'Andriamanitra dia tonga fa misokatra ny varavarana samy hotahin'Andriamanitra tianareo Jesosy amen. Mamerina ny fiarabanantsika rehetra na tratra ny androandroany miaraba ihany koa ny ao anatin'ny radio fiotazantsoa rehetrarehetra amin'izao andro ny radio zao ny arabaina dia tsika rehetra satria ny radio fiotazantsoa dia ny FPVM ray manontolo atsika rehetra sehatra iray ngeda be entitsika hitoriana ny filazantsara efa voalazany taliteo ny ezaka voalohany andeha ho tanterahana ho jerena mandritra nyity taonity ny fanamboarana amin'ny panneau solaire ary eo amin'ny asan'Andriamanitra izay ho tanterahana dia ny fanitarana ny radio fiotazantsoa ho amparitakatsika any amin'ny faritra misy faritra roa efa ao anatin'ny fikasana tanterahana an'izany dia manantena ny fitrotroanam-bavaka sy ny fanohana tsika rehetra ny amin'izany radio fiotazantsoa izany raha riva amin'ny 5 ora dia mbola iantsona tsika rehetra ho amin'ny rihana fahaefatra hifanotrina amin'izany herinandrom-bokatra famaranana ho tanterahany radio fiotazantsoa izany dia mahereza mandrakariva amin'ny fitoriana ny filazantsara ny ekipa rehetra ao amin'ny radio Jesosy ane ombanareo atrany dia reto indray reo mpanompon'Andriamanitra Andriamatoa sy Ramatoisany manana tsingeritaona amin'ity androany ity izay mitotaly 3 mianaka izy ireo mivakina amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'izy ireo Raelisoa Elitina Daniel Rakotondra Jona Anja Fifalina Andriambololona Vontsoa Miangaly Ramanatseheno Isaias Arbidy Riamarovelo Razana Marie Riambololomboangy Robiarson Amélie Ifalina Lohanna Randriana Solo Noeline Rakotonoirina Michel Rakotonoirina Sandrine Ania Ranaivo John Antsa Fanantenana Rarmalala Zanna Rosine Ratsimba Alain any Paris Coquerella Alexis Razana Miakatra Avo Lalao Ravel John
feno fiderana raha zanatra soa henriety raha kotondramanana antriniaina adeline randrianjafy eriaza fanirina soa tomima kerobima fanirina soa orima kerobima ranjiana arson miary randriansitoaina pierrot raha kotoaromanana Jean Roland raha aromanana nivoarsoa Colette raha be arjona ndretsa manatsoa tina lalaina arifity raha zafitsalama holy raha fearivo misa Ismaël ary rakoto Francis miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy natratrandreo tsingeritaona maro samihafa ireo manolotra kado tsara ho anareo la Jesosy Kristy tomponareo sy ny fiangonana izany dia ho hitantsika ao amin'ny salamo 2:20 salamo 2:20 ka ny andininy 7 sy ny 9 no kado atolotra avy aminareo avy amin'ny Jesosy sy avy amin'ny fiangonana ka ataontsika rehetra hiaraka mafimafy an'izany ataontsika mafy mihitsy ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fiadanana ne ao anatiny mandanao fanambinana ne ho ao andapanao no onindra lahako sy ny namako no anaovako hoe fiadanana ne no ao anatinao. Amen. Ndaontsika rehetra hiara-hitsangana hivavaka ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo eny fanady ho an'ireo tsy nahasoratra ny anarany ihany koa dia hivavaka ho azy tsika ary ny kado dia ho anazy rehetra tsy mitsahatra ny midera mankalaza manome voninahitra anao izay Jesosy noho ny fitiavanao ny famindramponao ny fitantananao sotranao izay no ny andro androany nampisehony izy 3 menadamy mianaka ny anarany Tito ary hitanao any koa any anatin'ny tsirairay avy ihany na ny tonga eto amin'ny tepolinao na ny tsy tonga eto izay manana tsingeritaona maro samihafa ka nankalaza izany nandritra ny herinandro ity misaotra Jesosy satria tsy heriny tsy tanjany tsy noho ny fahatsarany na noho ny fahaizany na noho ny fahalalany natratranany izany tombonandro izany fa ny teninao hoe ny famindramponao izay ny tsy nalany ritra dia misaotra Jesosy mbola afaka mideranao mankalaza anao maro ny naniry mba ho tratry ny andro androany nefa betsaka ny tsy nahatratra izany maro no miaina ao anatin'ny otakotaka anatin'ny ady maro samihafa fa mimpanomponao nasongadinao ka nataonao tonga hideranao amin'ny voninahitra anao androany betsaka mitebiteby rava fananana potiky ny afo fa tonga eto kosa mimpanomponao mba raisony fisaorana tolotra anao fa nomenao tombonandro izy vavaka ho anazy ireo zahay jereo amin'ny indra fonao atopazo any amin'ny masonao ka marino ny teninao hoe fa hojeren'ny masoko izy mba hanasoavako anazy maro samihafa ny filandreo mpanomponao reo isan-karazany fangatahana ny tononony teo anatrianao hitanao zany fa nao ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana mba valio isam-batan'olona zay rehetra faniriny ary atao fitsapany mandrakarivo fa ny teninao le fiadanana omeny anazy tanterao zany fiadanana ho anazy fiadanana ho an'ny ankonany mba fiadanana koa ny fiangonana ary fiadanana ho an'ny firenena malagasy dia tomoera mandrakarivo ka mandritra ny taona ho avy indray tantanao amin'ny tanakavanany fahamarinanao izy tsy andeha irery fa mba andeha araka ny sitraponao amin'ny anaranao Jesosy no angatahana isanaovana izany vavaka izany sotra Jesosy io amen. Petraka ny fiangonana. Elatsiny tompoko verina kely fa mihinam-bary aza misy latsaka misy fanantonona kely alanatsiny mangataka ny ankizin'ny ekipan-drateo mba hitsangana mangataka ny tale tantely mba androsetelo satria tean'olotra maro mpankasitrana satria lehilahy lehibe tao amin'ny radio izany ary navita zavatra maro be tao amin'ny radio izy mivady dia angatahana ianao raha ao mba hitsangana ity fa te hankasitraka anao ny ekipan-radio rehetrarehetra ray manontolo ialana tsiny tompoko.
ao izy iny izy tekintsika ho an'ny ray aman-dreny tantely aloha ray aman-dreny tantely no nytantanandradio teo anatin'ny rotaona ary ny zavabita tao sy ny tantanana andreto ankizy reto dia tena zava-dehibe satria nampita fahalalana nampita fahendrena tao anatin'ny ankizy ireo izy a na fomba fitantanana na ny amin'ny mahaolona zany dia zava-dehibe tokoa izy ihany koa no navita nanova ny fitaovana rehetrarehetra tao amin'ny radio teo taloha tao mantsy fitaovan'ny olona ny ankamaroan'ny asa tao fa ankehitriny dia efa manana maleo tena ny radio tao anatin'izay dia tiankasitraka anao zay ray aman-dreny noho ny amin'izany asa lehibe nataonao tao anatin'ny radio fitazansoa zany a marika izany fitiavana ianao zany dia manolotra fanolorana kely fanomezana kely ho fahatsiarovana ny fotoana rehetra izay niarahana tao anatin'izany a ianao moa dia mbola isan'ny ekipa eo ihany a manoro isan'andro mifampiantso antsika dia mankasitraka Jesosy Kristy amaly fitianao ny amin'ny azakazaka rehetra izay no tanterahanao dia mankasitraka tale misaotra tompoko zao tsika riavana dia tonga amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady mangataka mpanajana mba hitsangana ny mpampianatra sekoly alahady rehetra ny ankizy kely rehetra dia konina-pia rehetra dia ho ataontsika ny hira 7:20 sy 700 andininy voalohany ihany. Sika to voninahitra neno asandratra ianao ry Jehovah tompony maro lay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka tsy nadino anay madinika ianao lay madinika indrindra ato anatin'ny hisahany FPVM dia ny mba mijoro sy manana anjara nisaorana anao sy akasitrahana anao zany Jesosy a dia mba ambina fanahoanao ane zany madinika zany a dia ny sekoly alahady zany. Sotra Jesosy eo. Amen. Tantara kely avy hatrany a nanomboantsika ny 10 minitra. I kanto aloha zany i kanto lehilahy fa tsy kanto vehivavy. Kanto kely rakizy a dia zaza tena anisan'le tena maditra kely reny. Tsy laitra narina mihitsy fa ny tena fahalemeny kanto a le mangalangalatra mandrairay mangalangalatra amin'ny fahalemeny-kanto vao mipetraka ny kilalaon'ny ankizy dia alain-kanto vao mipetrapetraka ny telefonin'ny olona dia alain-kanto vao mipetrapetraka amin'ny famerim-bola ao an-trano dia alain-kanto dia verevitra mihitsy ny dada sy ny kanto inona ary ny atao an-kanto tena matikapoka mihitsy ny kanto tsy miova mihitsy dia andao mba alefa hianatra sekoly alahady dia nijerena ny naman-kanto jerena zany lita tena zay miantoka amin'ny firehanao a zay miantoka ny rakitra anao a fa mba hoento mianatra sekoly alahady kanto fa sao dia mba anona ampiova azy tsy maninona ozy lita ka tsy maninona fa hoentiko foana izy na tsy hotoanareo ary amin'ny firehako hoentiko izy
dia isako ny maraina ny alahady dia tsy adiny ny lita mihitsy maka ny kanto a mandeha mianatra sekoly alahady. Rehefa nianatra sekoly alahady tao zany kanto a tamin'ny voalohany aloha dia ohatra ny tsy azo ny kanto ny ainy to tsy hina tsisy idirako ty a. Nandeha indray manaraka dia nandeha tao anampianarin'ilay mpampianatra hoe hany saina anao a ampianatra anao izay lalaka alehako. Otra mbona finaritra indray izany a. Za manko any ampianarana ohatrany somary dondrodondron'izay ihany. Ampisaina anao ny Jesosy. Tsy androny indray ny atonga ny alahady manaraka. Izy indray ny lasa niantso an'ny lita. Tsy ny andro natsonatsona izy fa tonga dia nakany an'ny lita. Da dia indray izany ilay fampianarana hoe aza mangalatra. Aiza moa izany teny izany? Ao amin'ny Exodosy. Tadiko tsara ray. Aiza mangalatra. Zaran'ilay taratasy kely mihitsy mety resy a. Aiza mangalatra. Dia nazavay mety resy teo aiza mangalatra, aiza mangalatra. Jesosy za zany le tena mpangalatra. Inona moa zavatra efa tsy nangalaritra? Nefa koa nge mahita na dada sy neny raha tonga any an-trano any a. Dada sy neny koa mangalatra. Inona ny angalarin'ny dada sy neny? Neny a rehefa alahady mangalatra manasa lamba. Dada rehefa any am-piangonana rehefa vakina ny voady a mivoaka izy mangalatra mifoka sigara. Bediko koa zao dada sy neny. Anjarako indray zao a mibedy any dada sy neny a. Anjarako indray zany a manamboatra ny dada sy neny a satria taona ny fanambarana ny ravity a. Dia kay a tsy kanto kely ihany ny tena bedy a fa kanto kely indray raha ny tena mibedy any dada sy neny. Tenin'Andriamanitra amin'izany a dia efa rahantsika mahita ao amin'ny Exodosy a 20 dia ny andininy a fa 15 safady. Aza mangalatra. Aza mangalatra. Fampianarana kely ohatran'izay a navahan'i Jesosy a ankanto kely a voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Amen. dia misaotra ny ekipan'ny radio daholo tsika satria zao vao mba miona zao vao manatry taba anareo rehetrarehetra ka dia misaotra tompoko misaotra tompoko. Za tsy fantatro raha mitovy ary mino a fa mitovy hevitra amiko a ianareo rehetrarehetra. Hatramin'izay nisy ny radio tsika izay a dia tsaroko nananelatra mihitsy ny FPVM. Marina zany sa tsy marina? Tena nananelatra mihitsy. Efa nieritreritra ao anatin'ny saiko foana hoe ahoana moa Jesosy a mba azahoan'ny FPVM rehetra ray ina, ray feo, ray finoana, ray asa. Satria neto ihany ny saika nahalala zavatra betsaka fa ahoana ny fomba antarana an'izany a manerana ny nosy sy anampitan-dranomasina. Fa lazaiko anao fa io radio tsika io anie tapitra mahena n'io dodododoly mba enonareo dodoly na ny ampitan-dranomasina rehetrarehetrarehetra any. Aiza moa zay ny ampitan-dranomasina zany? Ny any Frantsa, any Belzika, any Allemagne zany ny any. Frantsa manontolo efa fantatro daholy. Tonga hatrany Toulouse zany, any Bordeaux zany rehetrarehetrarehetra zany te ohatra miara manana aina mihitsy misaotra Jesosy. Ny aty amin'ny ilany andrefana ty kosany any misy ny any Seychelles, any La Réunion, any Maurice zany rehetrarehetrarehetra zany zavatra mahagaga mihitsy le misaotra dada fa tena tonga hatraty daholo zany fampahirezana zany. Za manokana aloha dia tena nisaotra an'Andriamanitra satria tsisy fomba mihitsy
nampitanana zany fampianarana soratra masina zany misotra nireo rehetrarehetra be de mandray anjara na ny alakamisy na ny any zoma zay tena mampietsi-po mihitsy ary zay mandeha ny amin'ny tomobile foana na maraina na atoandro na hariva na amin'ny andro alina aza dia mihaino radio foana ary de tsaroko mihitsy hoe misotra angamba ny tenako ny tsy hitanareo fa ny foko tena miteny mihitsy hoe misaotra Jesosy. Tafita fampianarana soratra masina zany kely lazaiko anao fa tena raha misy ny radio hafa isan'ny mamirapiratra mihitsy le FPVM misaotra ny rehetrarehetra mandray anjara misaotra tompoko zay be dehibe de ao anatin'ny foko sy ny saika tena misaotra an'Andriamanitra misaotra anareo fa nananelatra ny FPVM misy anareo tsy ho adonontsika mihitsy zany raha am'izao vokatra zao zany tsy ho adonena mihitsy ny FPVM an'izany radio zany ny eo anatin'ny saina zao dia anitatra an'izany onjam-peo zany amilan'iny ambatondra zaka rehetra sy any tamatavy rehetra zany zao ny ezaka faran'zy aza totsika atao lafolafo ny aparegla manao an'izany nefa za mino fa tsy fahafiry nanaovan'ny fiangonana zava-mahagaga ho an'Andriamanitra zany manana olona maro tokoa ho Jesosy tamin'ny Abrahama anampy anao ka de za mino fa vatana sonotry ny tany rehetrarehetrarehetrarehetra tsy anadino antsika mihitsy amin'izany asa lehibe goavana ny tsara indrindra zany tokony tsara indrindra fanitarana an'izany manerana ny dosy ka dia samy manao zay azontsika atao daholo tsika mba ino an'izany teny zany tompoko manao tanandroa mba azahoantsika an'izany appareil betsaka sady lafo vidy mbola lafo vidy zany nefa manantena ny fiarahantsika mientana anatanteraka zay tena filana tiany Jesosy atao ho an'ny FPVM misaotra tompoko de misaotra tompoko efa mitsangana ihany amin'iny fa ny androndroany koa tsy adinontsika ny fankasitrana an'Andriamanitra am'ireo efa zoky olona tao amin'ny diakona nahita fa misy olona efa 90 taona mihoatra ato amin'ny fiangonana FPVM efatra ny andravoangy fivavahana efa nandray antsara be dehibe mbola tia mandraky tia ny androany misaotra an'Andriamanitra misaotra tena tahinao tokoa zay araraka ny tenina hoe fatanoranao odindray tahaka ny am'voro mahery miazakazaka nefa tsy sasatra tsy mahita an'izany ane ianao rehefa lehibe ny taona tompoko mandeha kely itsy ianao de fa miakatra any amin'ny 4e étage ianao intelo mijanona fa ohatrany hoe mandainga ny soratra masina milaza hoe aiza koa iazakazaka ka tsy sasatra tsy takatra ny sainao zany fa Andriamanitra manana ny fomba fiasany anome hery an'izay rehetra manompo azy misaotra tompoko de mena anareo ny teny fampahirezana anareo raha mba andrezokolona rehetrarehetra reny tsika ka dia anao nira fahatelo ao anatin'ny iratsikitsika nira fahatelo isaorana ny Andriamanitsika fa tena fitahimbe ho antsika hatrany amboka voateraka zany mandrakantitra efa lehibe zany isika rehetrarehetra eniky ny soany lanitra tsangantsika rehetrarehetra manao zany hira ny andininy voalohany sy ny faharoa tsy mety tapitra tsy tafaritana zay omeny Jesosy atsika Fafil
tapitra tsy mety apita nalanendeare tsy hita farita ny sisy zayomeny fana sabata sy fomia no efa sakatra izay anala vavaksika Jesosy tsapanay ny herin'ny teninao tsy takatra ny sainay ny herin'ny teninao iazakazaka ny efa tsy sasatra Jesosy tsy mahita an'izany zay fa mahita olona amin'ny manofonnofo zay izy no antitra fa lefanahy mananatra miteny foana tsy akijanona tsaronay fa mbola aina vaovao aina isan'andro ataon'ireny aman-drenireny aminay ka dia misaotra anao zay Jesosy mbola manome olona maro voky andro voky arena araka ny teninao manamboninahitra eto amin'ny fiainana mandalo ity misy zany efa hatramin'ny andron'ny Davida mpanjaka ary mandraka kehitreny niangatahako aminao Jesosy dia nefa na ao anatinay le nitaizanay olona maro be hatramin'izay mbola irehitra foana mirehitra foana hamam-pamirapiratra ny voninahitra ao amin'izao fiainan'izao fa tsy mety tapitra ny fitahinao omenao ny mpanomponao sotra Jesosy ka raha miarahaba azy zay Jesosy tanan'olombelona ihany fa le tananao misy tananao mahery ankasitraka zay mba vitany teto amin'ity fiainany ity sotra Jesosy aminay olombelona inamoza 70 taona 80 taona 90 taona mihoatra ny mandrakizay any aminao pita-drano ihany ao anaty ranomasina zany ohatrany tsisy mahita fa ianao mahita fa volamena eo am-pelatananao ny fiainany manontolo ka dia ankasitrao izy amin'izay mba vitany fotoana zay anaovanay maritra ihany fanolorana zany fankasitrana kely zany solom-bodeko kely Jesosy fa ny aminao kosa le mamirapiratra mandrakizay tsy ho afaka ao anatin'ny fony dia ny fitiavanao azy sy ny fiarahanao ny asa taminy le anaranao Jesosy ny angatahako zany amen. Petraka isika ka dia ny fiangonana rehetrarehetrarehetra dia isotra ana le ho an'ny dada 507,500 7,500 bonane ho an'ny dada ary ny 7,500 ariary ho an'ny radio fiotazantsoa misaotra Jesosy fa mbola afaka nanolotra ny ambafolony izay nomenao ahy ary mangataka mba ho voaloko ny trosa rehetra vola 503,900 ariary fandraisana anjara avy amin'ny mianakavy kely ampandrosoana ny asan'Andriamanitra omenany radio ray alina ariary nofy efa lasan'ny dada 10,000 ariary misaotra betsaka Jesosy no ny fitahinana ataonao anay ka ity indray misy vola 4,000 ariary 2,000 ariary bonany ho an'ny dada 2,000 ariary ho an'ny ezaka radio dia apetraka hatrany eo am-pelatananao ny fiainanay nofy miampy vola 2,000 ariary ho an'ny dada miarahaba ny dada na tratra ny taona vaovao misaotra ny amin'ny radio fa tena nampahery tokoa indro misy vola 2,000 ariary ka 1,000 ariary bonany ho an'ny dada 1,000 ariary ho fanoanana ny radio dia mangataka vavaka ahita mpanofa-trano araka ny sitrapony Jesosy bonane ho an'ny dada 1,000 ariary
ity jesosy ny ampahafolony nomenao sy ny fanatim-pisaorana vola 5,000 sy 2 alina ariary. Jesosy hoe misaotranao tamin'ny fanambinanao tamin'ny asako dia indro ao mandolotra ny ampahafolony tamin'izay nomenao vola 132,000 ariary ka 60,000 ariary ho an-dada ny ambony dia ho an'ny fiangonana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any Jesosy malalo misaotranao fa lehibe ny famondram-poninao tamin'ny menakavy kely fa ny fahasoavanao natoy izao anay matoga Jesosy fa hanangana ny rava tokoa ianao eo amin'ny fiainanay dia mandolotra vola 2,000 ariary ho an'ny sary sy feo. Midina foana Jesosy eo amin'ny fiainanay ary dia misaotranao no famondram-poninao manolotra vola 2 alina ariary. Voninahitra ho anao irery any Jesosy misaotranao misaotra fa tsy mba nitaredrera tokoa ianao tamin'izay nolazainao fa niasa tokoa nanangana ny fiainako tantera ho hatramin'ny farany Jesosy ny iderako sy hanomesako voninahitra anao dia manolotra 3 alina ariary ho ampitandrina any ambanivohitra. Misaotra Jesosy tamin'ny nitahinao anay tamin'ny taona lasiny ary apetraka ao aminao ny indray ny hoaviko mangatako Jesosy ho tarihinao lalana ka ho tonga amin'ilay ko Salamo 103 ity misy vola 2,000 ariary omena ny dada eto ambavaka ny zafy kely tsy salama izy roa kely. Misaotra Jesosy. Mifonao Jesosy raha izao vao manefa ny voadiko aminao misaotra Jesosy fa vetivety dia lafo ny entana ity ary Jesosy ilay ampahafolony tamin'ny vola izay voaray manompo anao no angatahako dia manolotra vola 9 alina ariary ho an'ny mpiasan'ny radio. Fantatrao Jesosy tsy miafina aminao ny olonako rehetra dada mba ento ambavaka fa misy tsena no faiko fa 2 taona sy tapan'izay no vitako nefa tadiavin'ny tompony alaina sahady dia manolotra vola 2,000 ariary. Pasteur José Alain 2 alina ariary, radio 2 alina ariary, fitambarany 4 alina ariary. Misaotra tsy mankasitraka indrindra anao izay Jesosy no ny famondram-ponao sy ny fitiavanao. Misaotra Jesosy ampianaro izay mba hay ankatoanao mandrakariva dia mangataka vavaka ho amin'ny asa andavanandro sy ny fahasalamana, mangataka vavaka ho an'ny fahendrena sy ny fianaran'ny ankizy. Manolotra 4 alina ariary, 2 alina ariary ho an-dada, 2 alina kosa ho an'ny radio. Misaotra Jesosy fa nomenao tombonandro-pahavelomana taio ny asa fivelomako, taio ny tokantranoko 2 alina ariary ho an'ny sary sy feo. Misaotra Jesosy fa tena nanehonao ny voninahitra ao amin'ny fiainanay Jesosy eo mbola apetraka aminao hatrany ny fiainanay roa kely manolotra 5,700 ariary. Ampahafolo-karena misaotra Jesosy fa manana ampy amin'ity janoary ity atolotra ho an'ny radio 4 alina ariary dia mangataka ny hirany katezato hoe ambony indrindra. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any vola ho an'ny radio Fiotazantsoa 7,000 sy 2 alina ariary. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny fitantananao sy ny ankohonako koa ity indray Jesosy ny ampahafolony izay nomenao tamin'ity herinandro ity vola 2 alina ariary ho an'ny radio Fiotazantsoa dia mangataka vavaka mba hilamina ny asan'ny zanako any Kanada. Misaotra Jesosy noho ny fitahinao anay mianakavy, misaotra dada Randrinatoandro noho ny fitrotrona sy ny fitondranao ambavaka ny FPVM. Dia misy nofo moa ato dia manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny dada. Misaoran'i Jehovah ary fanahyko ary izay rehetra anatiko misaorana ny ranomasina. Jesosy any ampahafolony hofatrano 4 alina ariary omeko anao ka ny 3 alina ariary fandraisako anjara amin'ny radio ny 2 alina ariary ho an'ny dada dia mamindrafo amiko tamin'izay rehetra tsy mendrika nataoko. Fa famondram-po Jesosy no angatahako aminao ka mariky ny fisaorana dia manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny radio Fiotazantsoa dia mba hafao amin'ny trosy izay Jesosy tiako be ianao. Mideran'i Jehovah fa tsara izy. Misaotra Jesosy noho ny fitantananao anay sy ny famondram-ponao taminay. Mangataka vavaka efa nomboka hivarotra amin'izay amin'ny herinandro dia mangataka aminao Jesosy mba andaminanao izany amin'ny lafindretra. Manolotra 2 alina ariary ho an'ny dada ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery. 2 alina ariary ho an'ny fanatsarana ny sary sy ny feo. Misaotra anao Jesosy tamin'ny zavatra rehetra mbola hitongiko aminao Jesosy
mba ho vavy kely ity zazakely atao kiboko ity ary omeo fahasalamana izy Jesosy manomboka izao Jesosy vonona ho mpamboatra ny rava dia mbola apetrako feno aminao ny fiainana efa menaka kely mandolotra 2 ariary ho an'ny mpanadio fiangonana misaotra Jesosy fa mbola afaka mandolotra ampany gotiako ao androany indro Jesosy 2 ariary atolotra ao anao dia mangataka tolotsaina avy aminao mandrakariva aho fa hanomboka hianatra indray rampitso dia toy izay ny voady voaray teto am-pelantanana ny teto amintsika hianatra 570 ndriana voalohany 3 ndriana faharoa 2 ndriana fahaefatra 2 ny tontalin'izy rehetra moa 7 ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra zany dia ho an'Andriamanitra irery ihany amen. Misaotra tompoko misaotra antsika rehetra ny amin'ny fanohanana fanetanana kely fotsiny efa mivoaka ny calendrier antsika amin'ny vidiny 3 ariary dia 2025 izy ity misy an'ireo fanokanana rehetra sy ny programa atao am-piangonana ka dia azonao tsy faina ny alahady zao moa dia antsika ny andavanandro ao amin'ny laingo sy ao amin'ny pasteur Erika no andraisana izany isan'andro san'andro eto amin'ny fiangonantsika izany amin'ny alahady ho avy zao satria ao anatin'ny miazakazaka tsika betsaka ny azakazaka ataotsika dia araka n'ilay tsodrany meny dada teo hoe iazakazaka tsika ka iazakazaka ka dia aza mety reraka zany fa arakaraka ny ozany hoe reraka ny posiko ianao no miteny hoe reraka ny posiko dia mireraka ho azy io fa ataovy matanjaka foana io fa tahiny Jesosy ny posinao amin'ity taona 524 ity satria mofo 5 sy azandrano 2 izany ka dia amin'ny alahady zao tsika dia anao procession manokana ho an'ny sary sy ny feo ny teknisianina tsika moa Andriamatoa Langitro Andrenatoandro sy ny Taletsoa sy ireo ekipa teknika rehetrarehetra dia nanao an'izao fanapahany zao zany hoe aleoloha angonina ny vola rehetra dia tsy taloha manko ny andao hoe rebeoririka na ampitondraina olona fa ny tena izy dia zareo mihitsy no hidina any antoerana amin'ny fotoana izay zareo mihitsy no hidina any antoerana any andafy zany tsy haiko na ho any Amerika izy na ho any Frantsa izy hijery an'le fitaovana tena mety ho an'ny tsika dia zareo mihitsy mahita hoe ity mety ity no vidintsika dia zareo no mividy aza mivantana fa tsy atao tsony zany le hoe iny ny volany dia afarany any ka kapasikobidonina farana fotolozony tonga ty Antananarivo dia mba tsy ho zay tsony zany amin'ity fa tena hoe ionina farana dia io ny tonga dia miazakazaka tsika amin'ny fanangonana ny vola ka dia miomantsika amin'ny procession lehibe amin'ny heriny androany izany vetivetika aloha antsona ny dekona pia ny brao sy komety ny mpikambana rehetra ao amin'ny sampana katezoa ho tonga amonjy ny fivoriam-be voalohany amin'ity taona 524 ity zany dia ho tanterana ny asabotsy 12 janoary 524 ho avy zao manomboka amin'ny 2 ariva ao amin'ny riana fahatelo sy ny riana fa 9 sy 300 hoy ny paster rakotondrasoa Marcelin Robert. Ny fianakaviana dia maneho fisaorana nisy fakasitrahana feno ny fitandremana reniny ny fifoazana FVM tonga ny dododo nampahery azy ireo tamin'ny fodimandro ny rarindrina tojona ampoina promotion malalan'i Jesosy izy dia name fararakitra ny fianakaviana 15,000 ariary na 5,000 sy 1 alina ariary. Ny farany melohan'ny farany raha rivotsika raha riva amin'ny 10 ora dia fanolorana trophée ho an'ireo zay artiste le tena tiatsika indrindra mihitsiny ho avy eo zany Ravimbomanga zany izy zao mba malala ny Ravimbomanga lokatsika zay andro any dia fanolorana trophée dia le hira tena tiatsika rehetra ho avy eo daholo ry Timothy Ministria ho an'ny tanora dia ho avy eo izy raha riva dia anasanatsika rehetra mba ho tonga maro manomboka amin'ny 10 ora ariva izany sady fanolorana trophée io no fiderana lehibe ny farany dia ity séminaire zay nitanterahan'ny radio ny lakamisy sy ny zoma ry sabotsy saoranatsika maro tsika ny tonga maro koa mbola tsy tonga nafinaritra ny séminaire ho an'ny tanora tsy akany ny tanany tanora zay tonga teto hoe mba ho hitako eto be dia be ny tsy teto fa tanora izy daholo zany le tonga teto reny
tanora fiangonana rahavavy fa io séminaire io a de niavaka kely satria raha ny fahafantarantsika taloha de hoe zay mampianatra ety de kabary tsy valiana fa tamin'ny lakamisy ny zoma de rencontre izy io zany hoe fionana mihitsiny dia miteny ny olana eo ny tanora de misy ray aman-dreny koa any aminareo vahoaka reo mihitsiny zany no miteny satria mandendehany ny micro a de miteny mivantana mihitsiny hoe ahoana le ohatr' zao araka ny loha hevitra ny donianay ty hoe ahoana ny hevitritsika tamin'le fampianarana tam'le teny nampitondraina ny dada ho tamin'ny jesosy tamin'ny dada tamin'ny ray janoary hoe aleo samytsika fiangonana mitovy finoana ihany no mivady de ahoana de samy miteny teo daholo ary nafinatra de lina ny tanora dia anamafy moa dadarandrena atoandro fa araka ny fangatahany sy ny fangatahany ny brao de hoe ho averiny ny rencontre ho an'ny tanora izy satria tena ilain'ny tanora amy zoma ho avy zao a zay anasatsika any dadarandrena atoandro zanzao zay fa zay izy ny tanora indrindra atao amin'ny fiangonatsika de izy no hitarika an'izany rencontre ho an'ny tanora zany ka dia manasa ny tanora rehetra tsy misy misalasala eo tsy misy misalasala miresaka tanora tena miresaka tena ohatra zany ataoko aminareo zany tsy mahazo matahotahotra fa tena mivantana asana koa ny ray aman-dreny mba ho avy maro amy zoma ho avy zao manomboka amin'ny roora tolakandro sotra tompoko sotra tompoko zava-dehibe zany a tena io nefa nytenenako taminareo reo hoe ampio raha olona ao amin'ny brondady ngeka fa lazaiko anao fa fitsarana isanandro hoe mba jereo ny tanora jereo reto problème reto vao de misaotra anareo a mpikaraka radio nanao an'izany de misaotra an'Andriamanitra fa de am'zomazao zany a sahi miteny fa manao mafilo ianareo tanora matetika hoe langy zany jesosy tsy miteny etsetr ka de sahi miteny zay am'zomazao ny reto nofo reto tena be dehibe de hoy ny radio ato manao hoe maninona raha verinandreo hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra ao anaty radio de zay hoe tsy fantatro tsy hitako efa nyteny andro mandeha hoe zay tompony reto nofo be dehibe izy io raha pitsy talata ho tongava daholo fa raisiko ambrona tsy nisy na ray aza de mitenenany amin'ny radio indray iaino venareo sa tsy iaino de tsy fantatro fa reto anakiro reto ihany telo angambo reto raha be indrindra fa nofotona koa fa lasa ho antsika zay mahasoa atsika rehetra zay sisa no lazaiko eto za ozy nanofy fa niara-natory tamin'ny dadako iza sy ny vadiko de ny vadiko ny teo akaiky ny dadako mariako dada fa io dadako io a de efa maty ela be izaho hoy a tamin'ny vadiko hoe efa nihidy ve ny trano any ambany nefa io trano io de trano any ambany vohitra de tapaka rehefa manofitsika rehetrarehetra fa miara-matory amin'ny olona efa maty de misy ody zay a la efandrina natorianao raha olona le olona hitanao fefa maty hitanao izy indray velona ohatrany mbola velona miara-matory aminao de ody voavetivety zay a mitsipazan'olona teo aingana mihitsy ianao aingana dengana manasa ny dranao io na ny bodyfotsinao io zay nitafinao na irahanao nahitan'le hoe niara-natory tamiko teto dada raha ohatra izy efa maty mipetraka any ambony seza ka mbola ohatra ny velona de le seza zany hoe misy ody koseho a amin'ny éponge sy ny rano-tsavony fa ireny ane mahatonga an' Jesosy tsy miainy vavaka zay problème fa raha ohatra ndraika hoe niara-natory tamin'ny dady ianao taitra be ianao hoe ay efa maty dada vetivety teo izy nanjary taolana fotsiny de efa ela be zay a le ody lefa mipetraka tao aminao
eo mifandrinanao amin'ny lambanao tsy maintsy doivona io alana kosehina mihitsy fa raha mivavaka ne ianao raha filahan'i Jesosy io dia tsy mahazo valim-bavaka ianao. Ho antsika rehetrarehetra hitenenako an'izany ity anankiray ity isako ny tena tsara indrindra ho antsika rehetrarehetra. Tia tamin'ny heriny za tata nanofony fa ho avy aty an-tranony ianao. Tsara zany mangataha amin'i Jesosy hoe makany endrika dada foana ianao Jesosy, fa mendrika Jesosy tsy zakanao zany. Misaotra ny tompo anao raha ohatra ka naheny feo manao hoe ho avy aty aminao Jesosy zay fa tsy za. Dia zao ny teninao ianao tsara, ilay vavaka 2 minitra iny ihany zay ihany, lay vavaka 2 minitra ao am-piangonana iny ihany zay ny teniny naveriny indrozy zay teny zay. Dia gaga hony hoe vangamona no atsirampina n'lay vavaka 2 minitra ao am-piangonana iny taitra. Rehefa taitra aza tamin'ny 5 maraina, efa maraina amin'izay zany taitra. Dia niarana dia nivavaka teo am-pandriana tahaka ny mazatra. Dia jerenao ny vokany. Dia niovitrovitra ny rindrina, nisokatra ho azy ny varavarana. Dia nisy jiro kely ny rehetra teo amin'ny varavarana, nefa nanjary mazava be ary tena tsy zakany masoko tsony fa tena mazava loatra. Teo vao tonga saina za fa tonga Jesosy. Dia nitohizako ny vavaka dia mariako tena nangoritsina sy nangovotra be ny tenako rehetra. Efa nisy fotoana koa za nanofo nandroka devoly, za ozy dia mpandray fanasan'ny tompo atreto. Misaotra an'Andriamanitra ianao. Zany ny atao hoe Jesosy mamangy any aminareo. Tsy zakanareo izy satria tsy zatra azy ianareo dia maka ny endriko izy. Ka raha vao manome rendez-vous aminao izy hoe ho any an-tranonao za paster, sora azy miomana tsara, miakanjo tsara. Fa ty olona ty zao tsy miakanjo mihitsy satria mpandray. Tsy manery anao izy fa na miakanjo tsara ianao na tsy miakanjo tsara, rehefa ho izy ho any aminao dia misaora azy ianao. Faharoa, ilay teny hoe lay vavaka 2 minitra ataonao am-piangonana, iny ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Tadidio izay teny zay izy no ny teny zany eto dia samy manao an'izany tsika rehefa avy eo. Dia porofony aminao amin'izay hoe lay vavaka nataonao 2 minitra iny vita. Maraina ny andro amin'ny 5 tonga amin'izay izy hitondra valim-bavaka ho anao. Ialao natapitra nangovotra be sy nangoritsina ny tenanao tokony ny azakazaka mihitsy ianao hoe Jesosy misaotra anao fa tonga. Abraham daholo dododolo ny probleminao fa vaovany eo ihany. Fa ianao mpandray fanasan'ny tompo nanao an'io vava, nahita an'io vavaka io dia miatsa anao izy io mpiandry. Zay aloha ny tena dikany voalohany. Ohatsika be dia be ohatrany fotoana koa efa lasa, mialatsiny ray tompoka, mialatsiny fa mbola andinika momba n'izay azo atao momba n'ireo nofo be dia be. Tsangatsika rehetrarehetra vavaka. Jesu apetrako amina ny fanahiako rehetra, ny asa vita hatrezao dia anao toko tsy misy fetra. Jesu apetrako amina, Jesu apetrako aminao. Jesu
apetrako amina miasa fikelezanay miasa fikelezanay tsy misy miafina aminao misy miafinamina netaeta selazay etaeta sy ailazana Jesu apekoamina babakisika misaotra Jesosy misaotranao manokana Jesosy amin'izany fitiavanao a ny olona rehetra ny mpiangona rehetra izany zao dia manambara aminay ianao Jesosy fa le vavaka ray minitra dia ray minitra ny vavaka tena tianao indrindra ary atongavanao amalianao ny vavakay nazavainao teo manko Jesosy fa be ody any atokantrano ihany visaky ny vavaka amin'izay a satria misy rafilanao any miaraka aminay ihany mampalahelo aloha izany Jesosy misaotranao a nanambara ny hevitrao ho an'ny olona rehetra Jesosy zava-dehibe aminao le vavaka ray minitra eto miporofonao a fa tonga ianao hamangy azy a hatrany atokantrano any a naka ny endrika anao a azo ny resana tsara Jesosy mamindrafo aminay tsiraray avy Jesosy dia mangataka aminao ary a amin'izao vavaka ray minitra izao mba ho tonga eny amin'ny dabilio tsiraray avy eny Jesosy hatrany amin'ny rina voalohany faharoa any amin'ny fahaefatra be dia be ankizy any misaotra Jesosy mahafinaritra anao no mahita azy ary liana dia liana ianao a amin'ny vavaka ataony masina ny tempolinao tianao ny fitoerana misy ny anaranao ka mangataka aminao a Jesosy azafady indrindra noho ny fitiavanao anay a mba iondry kely vetivety anao Jesosy saotra Jesosy mba hibitsibitsika aminao ray minitra ny zandry kelinao vavaka ho tehirizinao ane zany Jesosy dia ianao ny vavaka i Jesosy renao Jesosy zany vavaka zany misaotranao ny sahirany misaotranao ny ainy vavaka porofony amin'ny olona rehetra amin'izay ary Jesosy fa mely vavaka ianao ary zava-dehibe aminao no ny aino izany fivavahany zany dia fantatro daholo ny adresinay rehetra Jesosy anatery valim-bavaka tahaka ny mpanompo vavinao izay niona taminao a izay tsiraray avy Jesosy fantatro fa Andriamanitra tsy mba miangatra ianao ka dia tanterao ny teninao Jesosy hoe na inona angatanareo amin'ny anarako ataoko zany dia amin'ny anaranao Jesosy
no andoalenay angoatanay hitalaonay aminao mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy ianaranao ny ankatana izany Jesosy raindray isany an-danitra ho masinanay ny anaranao tonga leny fanjakanao atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra leo anay noho ny anina sahazo anay ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary izay mitondra anay amin'ny fakapanana fanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisiny sodrano ho Jehova tompony maro aminao izaho no Andriamanitra tsy misy hafa aza matahotra ary aza merikelika koa izaho no ny Andriamanitra momba anao hoe izaho le miteny aminao isanandro hoe ombanao anay aho hoe anory lalana anao any amin'izay aleanao rehetra taridalana anao koa ary tsinjo anao ny masoko ary amin'izany ora izany nininina angatanareo amin'ny anarako omeko anao zany sotra tompo anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja. Masina Jehova tompony maro enika voninahitra tany rehetra. Amen. Tanteraka tokoa izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tesa mimahereza tompo. Zubi tukua nusimbuli fuatsiarwani Jesua totena makala sabudi adala minitsi malala sode barimbarina kadiswa urina mifuto pudina fate misi fecha ni zavachecha udia tapa sawa ni wisa saitena evicha jazu twainane yandu famande kafanyanure mana kuniza wazavanyana kauva ifianyana kana afali nani fitai wazunautividi mampauri mabesurisuri manafudinizani teni tupuyani matunirachani avizao sisizao telalamba vau nuizuranau udiakapa zawaniwiza Satena evicha Zazu twainane Yandu famane Kafanyanure
Kavanyana Kauva Ifianana Kana afali Nani fitai Wazuna tiviti Kudiatapa Zawani wiza Satena evicha Zazutwainane Yatufamane Kafanyanure Manakuniza Wazakanyana Kauva Ifianana Kana afali Nani fitai Wazuna tiviti